Mbola eo amin'izay sehatry ny politika azy hatrany dia mitaky fifanantonana eo amin'ny parlemantera sy ny findroan'ny repoblika ny tanora kadra avy amin'ny faritra mipetraka eto Antananarivo. Io no sosokevitra nentin'izy ireo manoloana ny fifanolanana misy eo amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna. Miantso ny tokony isian'ny fampidiniana eo amin'ny solombavavoaka sy ny filoham-pirenena ny tanora kadra avy amin'ny faritra mipetraka eto Antananarivo. Mavesatra ho an'ny firenena ny isian'ny krizy naharitra 5 taona farany teo ary mba tsy hiverenana izany, ilaina hoy izy ireo fandeferana ary ny fampiresana mba isian'ny marimaritra iraisana ho tombotsoa amin'ny vahoaka malagasy. Ny tombotsoa amin'ny andagniny na ny akilany tsy dia izay loatra ny tokony ho jerentsika fa fanatsarana n'ity firenena ity. Ny fanatsarana ny firenena dia mazava hoe ny fanajana eo amin'ny rafitra izay misy na misy ny atao hoe séparation des pouvoirs, tokony fagnampy ireo fagnara-maso hijery hoe aiza lalina mahasoa ny firenena. Ny angavy, ny andaniny sy ny ankilana, zahay avy amin'ny faritany izay mipetraka sy moniny amin'ity renivohitry Madagasikara ity mba samy hanindry fo, samy hijery ny tena hahasoan'ny vahoaka satria misy zavatra azo ifandeferana ao anatin'io, misy marimaritra azo iarahana ao anatin'io raha ohatra ka misy ny fampiresana. Ny dikany dia tsotra, ny fampiresana ny zava-dehibe. Mbola tsy tara eny aza na dia efa eny hoe mananontany indray ny motion de censure, mbola tsy tara zao. Aoka ifampiresaka satria samy tompona andraikitra ny tsirairay eto amin'ny firenena. Mino aho fa na ny filohan'ny repoblika tsy manana eritreritra ny hanapotika n'ity Madagasikara ity. Mino aho fa na ny solombavambahoaka tsy manana eritseritra hanapotika n'ity Madagasikara ity. Fa raha zavatra zao no mitotompo, miahia zahay fa vao mainky hitotongana sika satria mety afara amin'ny korotana, mety afara amin'ny fampitehany zavatra maro amin'ny lafiny ekonomika, lafiny sosialy, politika moa dia efa io iarahantsika mahita io, indrindra eo amin'ny lafiny fiarovana. Ny tanora kadra avy amin'ny faritra mipetraka eto Antananarivo izay nanamafy tao anatin'ny fanambarana nataony fa tsy momba ny aty sy ny roa izy ireo. Miantso hatrany ny solombavambahoaka sy ny filoham-pirenena izy ireo mba hibanjina ny tombotsoa pirenena sy ny tombotsoa amin'ny malagasy.